Sehatra ny fampianarana ambony kosa omaly 2020 hatramin'ny 2020 ny volana novambra ho avy zao no anatanterahany syndicat-ny mpandraharaha eo anivon'ny université Mpanjakana eto Madagasikara ny fiaonana izay andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra mahakasika ny tombotsony saika nahitana solotena avokoa moa ny université manerana ny nosy. Teboka teo lehibe no dini'ny syndicat-ny mpandraharaha anivon'ny université eto Madagasikara mandritra ny fiaonana andian'ny fahaenina izay karakarain'izy ireo manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 2020 novambra izao izay tanterahana etsy amin'ny université Akatso. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fankalazana 20 taona nijorony SPATU na ny syndicat de personnel administratif et technique des universités. Anisan'ny resahana mandritra ny fiaonana ny olana misedrain'izy ireo anivon'ny université rehetra. Tafiditra anatin'izany ny resaka tany ka ny sosokevitra mivoaka mandritra ny fiaonana dia arosin'izy ireo amin'ny président université mba ahafahan'izy ireo mandinika izany ka mitondra ny amin'ny ministère. Toatin-kevitra rehefa jerenay ao anatin'io dia mahakasika ny régime particulier. Texte réglementaire irégir ny mpiasa mpandraharaha amin'ny université. Dia manaraka mikasika ny tany. Lasan'olo ny tany université tsisy afahana manao extension tsy. Fahatelo mahakasika ny caisse de retraite ny mpiasa. Fahefatra divers. Io tena mahatonga anay hijerendreo zany satria zao efa olana efa mikika anay foana izy io. Efa misy acte natao zany. Dia mbola hoe fanamafisana an'izay sosokevitra ho atolotra ny mpitantana ny université sy ny ministère. Nahitana solotena mpikambana avokoa ny avy amin'ny université rehetra. Ho an'ny tany Tomasina izao dia 2020 ireo tonga nanatrika ny fiaonana, Antsiranana 2, Mahajanga 3, Fianaratsoa 4, Toliara 5 ary teto Antananarivo dia Papetrano Maherin'ny 1 ny tonga teny.